fanisana mpifidy mazoto ny olom-pirenena. Fanabeazana sy fampanajana ny zon'ny ankizy adidin'ny fahitalavitra sy onjam-peo. Piasan'ny masoivony Madagasikara ny Frantsa ny tokona nanomboka androany. Tompoko lahy sy tompoko vavy afalitafaraka aminao ndray ny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy fa inona ny volana maritsa taona 2024 izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny sosialy avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-bavao. Averevitra tanteraka ny tokantrano malagasy mitady izay arapaka sy amenonany kibo isanandro. Ireo sakafo everina afaka anampiny rehetra toy ny voamaina sy ny anikotrana miakabidy avokoa amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy miaina amin'izay misy araka izany ny rehetra fa tsy manao izay tsy afaka manao izay avoky intsony ando miaratina Andry Rakotomalala. Voany amin'ny tena marary azy ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy misakafo intelo isanandro intsony ny ankamaroan'ny olona. Misy mihitsy azy ireo nanony ampidirina kibo aza manahirana mitady azy. Tsy misy ady hevitra fa izay vola eo am-pelantanana sisa no atao izay ampy azy. Ny vidim-bary raha mahita ny an-tsena efa ariary mahery ny iray kapoaka. Tsy lazana intsony fa hatramin'ireo anikotrana sy voamaina everina nampiny rehetra miakabidy isanandro tsy hitan'ny vilany intsony. Fahasahiranana tena efa miatra amin'ny taolana. Raha izay ny azotsika ilazana azy. Tsy tapakivotsoa fa tena efa any ambanivohitra izao ny sakafo dia tena mahatsiaro mangirofiry ny renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao. Izy ketrehatra ny kapoaka amin'ny tsaramaso maina izao efa-jato sy arivo. Tena nefy izany ny eritreretintsika izany mba sakafo ho an'ny tsirairay izany satria ny vidina hena izany aloha efa tsy ao anatin'ny programan'ny vilanin'ny tsirairay avy. Fa ohatrany hoe miandro fety sisa angamba ho an'ny akabeazan'ny vahoaka ny resaka hoe hena sy ny isan-karazany. Ny anikotrana koa vao maika lafo. Eritreretinao fa aiza misy izany hoe mangazo 2 arivo ny kilao amin'ny mangazo mbola tsisy an'izany. Fa amin'izao nefa misy an'izany amin'izao. Nefa raha mividy katsaka ianao any amin'ny 5 000 any ny kapoaka. Dia 5 000 mitovy amin'ny vary ihany. Dia tsy hitanao tsony izany izay alena any amin'ny mangazo nefa ny any amin'ny mangazo ianao vao maika dia calcifié ohatr'izany. Nefa raha hividy vary koa ianao vary koa mitovy amin'ny katsaka ihany tsy aloha mihinam-bary kelikely aloha dia atao bebe ranony. Ny sosialim-bahoaka mihitsy no mila jerena sy andraisan'ny mpitondra andraikitra faran'izay aingana. Kanefa kely ny fanantenana raha atao anatin'izao volana vitsy tsy ataperany fotoam-piasana izao vao ahita vokatra ny malagasy. Ny ainany tsy fiaina na hitany tsy fahita araka ny fomba fiteny tao anatin'ny efa taona ny tantarany izao fitondrana izao. Eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany nahitana fiakarany ihany koa ny vidin'ny arina fandrehatra eny amin'ny mpanjary tsy nietsika kosa nefa ny vidiny eny amin'ny mpamongady nitovy ny hevitra ho an'ny mpivarotra samy tsy misy mandeha mihitsy ny tsena. Jessica Miray tahirina aina hanonanao ny fanadihadiana. Mitoby mameno kamion eto ny arina fandrehatra amin'ny kitapo. Efa herinandro vao mahalany iray kamion mpamongady eto Pasika raha 3 andro teo aloha. Tsy mandeha ny tsena. Ny vidin'ny arina nefa tsy niakatra firy. 3,2 ariary ny vidin'ny arina fandrehatra iray kitapo avy any Manakara ny tena fakany eto. Tonga hatrany amin'ny 2,2 ariary ny masokarena tonga eto Antananarivo. Saingy mivarotra 3,2 ariary izy ireo. R1,000 zao ny angalanay charbon dia ny frais nefa ohatriny 7,000 ny vilany kony raiky. Dia ny taratasy isan-dany dia efa tafikatra hitako nga mazara raha misy kely fotsiny hoanina amin'ny raha misy dia blé dia 2,000 dimanjato sy 1,000 dia efa hoe zavatra fatao zany dia tsy maintsy atao ny asa. Fa inona no hoe tsy ampiakaranareo azy ary? Ka sy mahalafo io zanay zao madama tena tsy mahalafo mihitsy nitatra ny mampiakatra 10,000 dia sisy mpanao combien mihitsy ny tsara charbon. Samy hafa isaky ny faritra kosa ny vidin'ny arina eto amintsika. Eto amin'ity mpanjary ity zao any Betafo ny tena fakany entana. 4,2 ariary ny akan'ny iray kitapo ary mivarotra 3 ariary izy ireo. Tsy niovy ity vidiny entana ity hatramin'ny taom-baovao. 3 ariary izy amin'izao re menarirana lehibe ngedy reny. Azo fatarina ve ohatrina nefa ny akanareo anazy any amin'ny mpamongady? Raha amin'izao fahavaratra izao ve mety eo amin'ny 504 eo izy zao tonga eto. Mitovy kosa nefa ny hevitra ireto mpivarotra tafaresaka tamina ireto androany.
tena tsy mandeha ny tsena ny fakana ny entana nefa miasarotra atranty noho ny faharatsy ny lalana malafo atao agnatin'ny camion raika agnatin'ny 3 andro dia fa lany zao tena agnatin'ny camion raika misy herinandro misy tapabolana eto amin'izao tsisy misy izy koa moa ny andagniny koa ny agny mitondra koa ny taxi borosy dia zay koa no mahatonga an'io satria zany taxi borosy mba moramora kokoa satria sy mandao frais ireo ny anay zany mandao frais dia sy mesy mipetraka amin'ny place famarotana ihany zany anay tena mangina izy amin'izao fa tsy arakaraka ny maha hoe be ranorana sy fahavaratra ny andro tsisy tsena mihitsy zao fa raha tamin'ny maitany ara raha hoe mahafaty 3 alina ariary indray tsena dia zao lasa 50 75 000 lafina indray andro mariky ny fitotongana ny vidim-piainana avokoa izany miamianatra ny fahefa-mividin'ny malagasy ny entana miakatra isan'andro ny vola miditra tsy mihetsika anika ny ao an-tokantrano no voatery ahena ny fandaniana vaovao ny toetra ny andro kosa indray olona roa no maty ary anarivo ny rotrabona vokatry ny rivodoza Fredy raha nitatitra navoaka ny BNGRC androany na dia efa miamanalavitra tsikelikely ny morontsiraky Madagasikara azy Fredy dia tokony tandrina sy anaraka trany ny fepetra omen'ny manam-pahefana ny rehetra indrindra ireo hafaritra nahazo fampitandremana hando miaratina Andry Rakotomalala. Tany amin'ny 3 kilometatra atsimo andrefa ny Toliara no nisy ny foibe ny Fredy ny tolakandro teo. 10 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mikisaka miadana miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Mbola isy ny rotsankorana 10 hatramin'ny 10 milimetatra amin'ny tapany atsimo sy atsimo antsinananosa hatramin'ny rampitso. Iverina omena tsikelikely kosa ny andro rehefa miamana lavitra ny morontsiraka i Fredy. Miamana lavitra ny morontsiraka zany ity rivodozy ity amin'izao fotoana fampiresahana zao izy ihany koa tsy niditra tanety zany maka ity rivodozy ity satria miakina tanteraka amin'ny toerana misy azy moa zany ny toetrandro eto Madagasikara dia rehefa manalavitra ny morontsiraka izy ho an'ny rapitso anoany dia miverina maina ny andro zany mitapany atsimo nosy ho an'ny avoatany kosa mbola mitoy ny orana tandrivindraona ny tabakandro arivo satria mahazovana tanteraka ny tsioka avy any avaratra zany amin'izao fotoana zao afanazana zany efa miamiana dia miena zay rotsakorana zay. Namela takatra govana tamin'ny distrika maro ity rivodoza ity, lasipitra tamin'izany ny faritry Menabe sy atsimo andrefana. Nisy ny Namuniainy, maro ny Trabona, foto-drafitra samy maro toy ny lalana sekoly ihany koa no potsika tanteraka. Olona maty. Ankizy daholo izy ireo ny anankiray moa lasan'ny rano, ny anankiray lototofany trano. Nisa 500 sy 7,000 ao anatin'izay faritra anankiroa no voakasika ny vantana. Zay nisa tokantrano 370 sy 700 sy 1,000 ny 700 sy 4,000 na 20 sy 1,000 tokantrano dia nafindra toerana fonjimaika no fisian'izany zava-misy amin'ny toerana amin'izao fotoana zao. Na izany tsy izany, mbola manan-keratra ny filazana loza miloko mena, loza mitatao an'ny distrika ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa Ribetsioky. Nahazo filazana loza manambana ny distrika na Kazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani. Filazana fanairana ny faritry Menabe sy ny distrika ny Beroro. Iangaviana ihany koa ny mpampiasa ranomasina manomboka Besalamy ka hatrany Cap Sainte Marie sy Cap Sainte Marie hatrany Vangandrano mba tsy handrika mandrapalasa tanteraka ny rivodoza. Vaovao ny fifidianana kosa indray mazoto amin'ny fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana ny ankamaroan'ny olom-pirenena nanaovan'ny mpanao gazetina fanadihadiana tamin'ity androany ity ho azy ireo dia zava-dehibe ny fahafahana mifidy Jessica Miray tahiriny aina. Manodidina ny folo tapitrisa izao ny olom-pirenena voasoratra anaty lisam-pifidianana avy amin'ny fokotany 7 manerana ny nosy 10 tapitrisa ny tanjona kendreny seny antonona ny morana ny fandraisana ny isan'ny mpifidy isaky ny fokotany hatramin'ny farany volana Mey izao raha tokony ny farany volana Febroary teo. Somary mangingina nefa ny fanentanana isa-pokotany amin'izao. Tsy hita intsony ihany koa ny agent mpanao fanisana. Na izany aza resy lahatra amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisitry ny mpifidy ny olom-pirenena sendranay. Zao ohatrany hoe inona moa vandeha ohatrany hoe soratra mihitsy madama amin'izao an'izao. Satria ohatrany hoe maha olom-pirenena dia ohatrany tsy mety mba hisoratra anarana ato
amin'ny lisitra mpifidy fa voasoratra foana amin'ny maha-olom-pirenena dia ohatrany hoe ara-dalàna tsy mety ohatrany hoe manoratra ny anaran'ny tena amin'ny listim-pifidianana rehefa tsy voasoratra anao dia efa namany ohatrany hoe ohatrany tsy mahizy anao mihitsy zany amin'ny heritaona zay tsy tao mihitsy ny anaranay tena mbola tsy fantatry mihitsy anao za mivarotra ty isanandro dia tsy mahalala mihitsy ny tsy haiko nanandala any amin'ny fokotaninay na tsy nandala tany an-trano any amin'ny fokotany ohatr'izany dia raha aminao ve nefa ilaina sy zava-dehibe ny mahavoasoratra anaty listim-pifidianana ilaina mihitsy ny to amin'le fifidianana tsy very le karapanondro dia mbola tsy vita fa aminao nefa ina mahazava-dehibe an'le hoe voasoratra anaty listim-pifidianana io zany safediny olona hitondranako zay mahazava-dehibe azy mba hoe manoranoratra fotsiny dia mba hoe anka raha aminao ina mahazava-dehibe an'le hoe mananaty listim-pifidianana tsy fantatry ny aloha zany fa zareo manoratra dia alefa ny anarana dia mba mifidy tsy fantatry ina mahazava-dehibe an'le tsisy fantatra mba hoe mifidy dia mifidy manano sarotra trany ny fanaovana fanadihadiana mikasika ny fanisana mpifidy eto amintsika fokotandromona ny tononay tsy nisy nentina indray fa mila manantona ny CED enisotry efa niantso ny tompona ndraikitra teny antoerana izahay sainginy laza izy ireo fa mila manao taratasy fangatahana mialoha tsy vitany vava fotsiny ny filazana fa tokony fidy ny malagasy amila ravinahitra ny ivelany ony antoko SVM androany amila fikitiana ny lalam-pifidianana izany ka ilana ny fifampitoniana mialony anatanterahina io fifidianana io ony fanazavana hazero mainomenjanahary toky ramala tsy mbola manome alalana ho an'ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany fidy ny lalam-pifidianana misy ankehitriny hoy ny antoko SVM izany no isan'ny antony itakina ny fanavozana ny lalam-pifidianana fa tsy hoe filambaniny akory hoy Rivra Kotovao izay mpandrindra nasionaly ny ety antoko ity any vahoaka malagasy feno taona ny fifidianana saingy ilaina ny fototra iangana mba ahafahana mametraka fifidianana madio teny filoham-pirenena hoe ampidirina koa ny diaspora mila kitihana zany lalàna anatin'izany zay zany ohatra anankiray hoe mila jereny io lalàna io ahoana ny eo ihany koa ny resaka fanandresana hatramin'izay hoe mba ferana ny vola azo ampiasaina amin'ny fifidianana mbola voaketsika veno hoe fizarana nyty rehetrarehetra ty rehefa tonga fifidianana satria ararotin'ny olona ny fahantrana milovana zany lalàna amin'izany hoe ho ferana le izy inona ny azo atao inona ny tsy azo atao hoentina andresen-dahatra ny olona hevitra veno andresen-dahatra ny olona sa ny fanararotana ny fahantrany olona ka lasa mividy olona isika amin'ny fifidianana mila lalàna zany hoe raha ohatra atolotry ny SVM zao hoe andao ary fanekena ao ady hevitra zany fa tsisy mahazo manolotra akanjo sakafo sy zavatra samihafa mila lalàna hovaly zany satria lalàna antsika zao mamelana zany no mafisiny fa isan'ny mbola olana goavana ihany koa ny famaritana sy ny famerana ny vola tokony ampiasaina mba hitoviany fandaniana ho an'ireo platsaka hofidiana amin'izay mba foto-kevitra no hofidiana ny vahoaka malagasy ny kandida iray betsaka ny aya apetraka ny samifinina ohatra hoe famezivezy be eto amintsika ny vola tsy hita avaiza na avaiza sao de lasa fanadivam-bola ny resaka fifidianana mila lalàna hovainy zany satria tsy ao anatin'ny lalàna ary ny fempotoana ihany koa amin'le fitoriana satria kely ny fempotoana azo anaovan'ny olona fitoriana nefa tsika midadasika be sarotra ny lalana ny olona mety tsy mahay ao zao de hoe tsy maintsy no iseny manao ny constat iseny efa rivo eto amintsika bureau de vote misy any 26 000 mahery de ahoana no atao amin'izany rehetra zany nanamafiatrany ity mpanao politika ity fa izany rehetra izany no ilaina ny fampidininana andatabatra boribory mialohan'ny fanatanterana io fifidianana ho avy io tokony andray anjara amin'ny fanatsarana izany avokoa ireo hery-velona indrindra fa ny olo-pirenena ka lalàna ifanarahan-drehetra no anatanterana ny fifidianana eo amin'izay pejy ny raharam-pirenena izay hatrany mitongilana ny fomba fiasan'ny voamera-maleo tena amisahana ny fifidianana sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho ihany ny mpandrindra nasionaly ny antoko SVM manoloana izany dia mila mijoro ny antoko politika mba hisiny ny fifidianana madio ho ihany ny fanazavany sy azero mainomenjanahary tokiraha lahatrany fomba fotsiny ny famorina anay mpanao politika miaraka amin'ny seni hoy Rivra Kotovao ny mazava dia mitanila ny fomba fiasan'ny seni sy ny HCC amin'izao fotoana hitaporofo tokoa izany
tamin'ny valinteny izay nataony HCC ho an'ny rafi-panjakana HCDDD momba ny fitsipapitokisany solombavambaoka ireny ho an'ny seny kosa na niendrik'olona fotsiny aza dia efa mipetra fa niroso tamin'ny fitokonana sy filanjana sorabavety ireo mpiasa eo anivon'ny masoivon'ny Madagasikara ao Paris France androany mitaky ny anesorana Andramatoa Mamontsoa Randimby Arsoa mpanolotsaina voalohany eo anivon'ity masoivo ity ireo mpiasa namaran'ireto mpiasa ireto hatrany fa sady manararopahefana no manao fampirorona ratsaina harahana fandrahonana sy fanompana olona ity tompona andraikitra ity. Fa miasa irana ny sarababe bahoaka mitombo isan'andro ny tsy manan-kialofana sy ireo tsy ampy sakafo noho ny etraketraky ny mpitondra amin'ny fanapotehana any Madagasikara manomboka miseho sy sesilany ny tsy fahombiazan'ny fanjakana ka mahatonga fitokonana itseroa tsy misy na inona mandeha eto amin'ny firenena ho ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ravorazafa Maina, Mathieu Prince. Tonga saina tsikelikely hatramin'ireo olona akaiky ny mpitondra fa tsy misy fampandrosoana na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritra tsy misy foto-drafitra samitsangana ary tsy hita mipaka ny fotony ireo lazaina fa fivoarana tratratratrain'ny mpitondra amin'ny fahitalavitra ady hatrano sy ady seza no hita ao anaty fitondrana ankehitriny raha mitrongo vahoamana kosa ny ankamaroany malagasy. Tsy zavatra mandeha hita amin'ity tany sy firenena ity ary hita ny atao hoe fanambarana ataon'ny solombavambahoaka na fanambarana ataon'ny filohan'ny antenimielam-pirenena reny na ny olona maro samihafa ihany koa izay ao anaty fitondrana fa tena tsisy fampandrosoana tafapaka eny fotony manakaiky ny fotoam-pifidianana izay atao hoe fanakirana fotoam-pifidianana zay dia matsapa sy mahita ilay olom-boafidy fa tena hoe ametrahan'ireo vahoaka ireo fanontaniana inona zava-bita tetỳ amin'ny distrika misy atsika inona maro na zavatra nataon'ity fitondram-panjakana ity tsy voatanisa intsony fa avoazana mahazo ny sambatan'olona nandritra izao fitondrana izao mbola manantena ny olan'ny filohampirenena indray anefa Andriamatoa Andry Rajoelina miaraka amin'ireo mpanaradia azy. Eto Antananarivo renivohitra zao lalana hitantsika zao sy diso ny akaiky nakatso eny tia ambadika katso eny tia mbola tsy ampy tsara mbola tsy potika tsara angamba Madagasikara zao eto Antananarivo renivohitra isotro sy nretraretra zao hitantsika zao mampalahelo de mbola mieritreritra le mpitondra hoe mbola réélu izy olany izy réélu mbola amerina azy ny vahoaka malagasy zao no lavaka kanefa zao le fahoriana aritra eto Antananarivo renivohitra fa anaiza de olona miveritsika fa nanapotika ny asatsika nanapotika ny lalatsika nanao tsinitsinina ny fianaran-janatsika nanao tsinitsinina ny fahasalamatsika nanapotika ny hoavitsika de eritreretana indray ve fa hoe mbola andeha isika ny fitokisana azy ohatrany tsy lozika zany. Voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ihany koa ny fitokonan'ny mpiasa any amin'ny masoivon'ny Frantsa vokatry ny fanendrena olona mikajikajy politika fa tsy tena teknisianina mahay no nomena toerana na sy teny ihany koa ny fahasimban-dalana saika manerana ny nosy. Lafomba hafa tanteraka kosa indray fantsona iray lehibe afaka manampy sy manabe ny ankizy amin'ny fiatrehana ny andavanandro mpiainana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra adidin'ireo hampanentana fandarana ny mampirindra sy mandamina ny zava-misy ka isy fiantraikany amin'ny ankizy ka tafiditra ao anatin'izany ny fampanajana ny zony sy ny ady amin'ireo heverina olana atrehany ando miaratiana Andry Rakotomalala. Tony rehetra mananjo iaino afantatra isitraka tombotsoa amin'ny fiainona onjam-peo sy fijerena fahitalavitra ny ankizy amin'ny alalan'ireo fandarana tolotry ny mpanentana no ahafahany misitraka izany misy ny fandarana mahaliana ny ankizy ny miaino azy ary heveriny fa azon'ny fahalalana sy fanabeazana. Tsy naheno radio any ankizy kely milalao manao tsenjera akamatatra dia angano misy betsaka misy zao le fivavahana fotsiny fandaranao tsotra zany de tokony mba ampiany zareo hoe mba hoan'ny ankizy zany tantara sy vavaona hirahira de zay ihany mba fiainiko amin'ny alina rehefa alina ihany zay vao mba manam-potoana fa
miditra aloha foana isaky mianatra mba mahafantatra zava-bavao raha indraindray mivaly mihaino tantara zao alohan'ny atory iny dia amin'iny mantsy mampahita atory ny tantara iny. Matetika rehefa alarobia fotoana tsy fianaran'ny ankizy no mandefa ireo karazana fandarana ho an'ny ankizy ny ankamaroany onjam-peo sy fahita lavitra eto amintsika. Fantsona lehibe manampy ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanany toy ny any an-tsekoly ny onjam-peo ka tsy tokony ho voafetra anatin'ny fotoana iray izany. Ny fandarana rehetra ihany koa tokony hitarafan'izay fanabeazana izay amin'ny fotoana rehetra. Raha ny onjam-peo aloha dia manana ny anjara ndraiky matetika aloha any anivon'ny fampahalalam-baovao any ny tena andraikitra ny amin'ny fanentanana ny anatin'ny onjam-peo zany tokony mba misy fampalalana ihany koa ho an'izay tokony misy fampianarana indrindra école des parents mba ahafany ray aman-dreny manantanteraka hoe inona zany fanabeazana tokony ataoko amin'ity zanako kely ity mba ahafany misitraka an'izay zavatra ho an'ny zanany izay. Ankalazaina isaky ny enina martsa tahaka izao nanomboka ny taona 2017 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo sy fahitalavitra natokana ho an'ny ankizy. Tanjona napetraky ny UNICEF sy ny Arts et Sciences de la Télévision izay tompony antoka tamin'ny famaritana izany andro izany ny ahafahany hainy vaky jery manao ny fomba rehetra anentanana ny mponina manoloana ny ady atrehan'ny ankizy. Fa mitaky andraikitra ny fambolekazo hafa tsy vitany fizahozahoana sy ny fampiasana olona ho fitaovana amin'ny fampielezan-kevitra betsaka ny fikambanana no efa nilaza izany ary nanakina ny mpitondra amin'ny fanaovana sirasira fotsiny ihany. Noho izany voatery manampy ireo sahirana noho ny fitavozavozan'ny mpitondra ny fikambanana maro samihafa. Ravorazafy-mainina sy Mano Randria Malala. Zavapoana miezaka atao amin'ny fandrakofana alan'i Madagasikara raha mbola tsy voavolavola sy beazina amin'ny fanajana ny tontolo iainana ny rehetra. Faritra maro kilan-doro tanety ny faritra avaratra, ringana manaraka izany ny ala ary mihena manaraka izay ihany koa ny siam-pamokarana. Betsaka nefa ny fianakaviana no miankina amin'ny vola eto amintsika. Tokony ataon'ny fanjakana ezaka ny fampianarana ny tsirairay hikajy ny tontolo iainana. Atomboka amin'ny fampianarana mamono afo raha sendra doro tanety izany. Mampafantatra ihany koa ny mponina amin'ny asarobidiny sy fanentanana ny fambolekazo maro karazana. Tsy misy voaza nefa ireo ary ambanin-javatra, indrindra ny fitsinjovana anisa mba tanolona. Tsy mahavita miasa ireny ny fanjakana malagasy, voatery miankin-doha amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'inona na amin'inona. Tsy afaka ny ala ihany koa amin'ny tosika omena fika ambanana tsy miankina sasany. Ho fanampiana ny mpiarabelona, indrindra amin'izao vanim-potoana sy krizy izao. Manampy ara-pamokarana toy ny fanomezana ambioka zezika ny fikambanana avitra na andro sy vonjo any rehetra. Teny amin'ny kominina fionana no nanomboana ny hetsika miaraka amin'ny V3F na vision fanabeazana fototry ny fampandrosoana. Zaraza misy toy izao mitsinjo ny sahirana, ny mpitondra tenena anampy tsy hita fa mampiasa ny olona amin'ny fitaovana politika ahatongavana amin'ny seza. Nandray ny anjara manandrify azy amin'ny fanamboarana ny lalana feno lavaka ny Tsolombavam-bahoaka sy Stanislas Randrianarsoa androany. Isany nasip-panamboarana tamin'izany ny tena-kazo tokana Ambanidia Malasa saina ihany ny tsy fisian'ny fanamboarana ireo lalana simba eto amintsika hoy ity Tsolombavam-bahoaka ity Azero Maimenianjanahary toky Ramallah. Tsy andro fanjakana tsy anao fa sahirana ny vahoaka. Io no nambara ny Tsolombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa raha nilaza ny fanamboarany sy ny fanampenana ireo lavaka teny ankasitokana Ambanidia ity androany no mafisiny fa manomboka hatreny Ambohipo no asip-panamboarana mba ho fitandronana ny aim-bahoaka amin'ny loza mety ateraka ireo lavaka ireo. Ty zao hitanareo teo ny fanena teny tomobila dia tena tsy niakatra ny 4x4 na ato tonga dia mivadika toa le 4x4 hitanareo favoazana za en personne teto mifanena tamin'ny tomobila tonga dia nitotona tao ny tomobila akandroko zao mbola any amin'ny garage dia tariamanitra sezandray moto ndray mifanena tamin'ny bus dia tena lavaka atao anaty lavaka mitona mpianatra kely tonga dia nijiraka andoha katso ary Tsahamamy eo akaikin'izao ordira tena mipetraka be mandrevy tsy afaka ny tomobila fa atesika. Efa nampahafantatra momba ny fahasimbany ity ampahandalana ity teo anivon'ny commune ity Tsolombavam-bahoaka ity saingy hatreto dia tsy nisy ny fandraisana andraikitra. Nefa fa nanao mi-avertissement fa tena mbona ampilevinir azy hoe rehefa tsy ataonareo anatin'ny herinandro dia ataoko dia nefa vo ray volana sy tapany dia tsy andro tsina raha hitany any dia andraso aleoko tonga dia tena hoe mbo manao zay tsara niana tsy tsabaka niana fa ataoko fotsiny izy zany dia mbo toizany
zay mba tsy hampisy accident narovako amahompo fidy a marina fa tsy ao anatiny andraikitra koa fa ialako tsy indrindra fa nefa amin'ny fiteniantsika malagasy hoe tsy jery ahitratava fa tena sauvena aloha ny olona tsy eto iandry no ahitana fahasimpahan-dralana tahaka izao fa saika manerana ny renivohitra mampametra-panontaniana hoy ity solombavam-bahoaka ity ny hoe nankaizany volany fer aizany teti-bolana natokana ho amin'izany ho an'ny eny anivon'ny komina fa iavaka ny fanamarian'ny vehivavy tia Manalamanga ny andro ny 7 martsa ao amin'ity taona ity isan'izany ny fifanentanany samy vehivavy isoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana etsy amin'ny Magrobeoririka araka izany no ifamitony izy ireo any alarobia izao azeromainy minjanahary atoky ramarla ny antsasa manila malagasy dia vehivavy avokoa manana andraikitra feno amin'ny raram-pirenena ny vehivavy izany no antolay fionany izay ho ataon'ny vehivavy tima eto Analamanga etsy amin'ny Magrobeoririka ny alarobia ho avy izao tafiditra ihany koa ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izany na ny 7 mars eo zany mba ampisehoana vehivavy hoe misy ane zany vehivavy zany izay matsapa eto amin'ny firenena fa vehivavy izy manana andraikitra izy na fitaizana ny ankoho Vaovao ny fahasalamana marary iray namony ainy sy ary 420 ireo olona vaovao avy marina fa mitondra ny valanaretana Covid-19 raha ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teo anelanelany 15 febroary hatramin'ny 3 martsa lasa teo any 17 tamin'ireo dia teto Analamanga avokoa entanina tranaraka izany isika rehetra mba hanaja ny sakana ara-pahasalamana. Fa anisan'ny faritra mena amin'ny fanendahana sy ny fanaovana sity mahery ny eo amin'ny fokotany manarotso atsinanana tsy mifidy ora ny mpanendaka fa andro ato andro be aza efa navita vahaolana kosa nefa ny fokotany fanampanjavana. Manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy eo ny mponety manarotso atsinanana anisan'ny lasibatra amin'ny fanendahana sy sinto mahery ny mponeto ary ny mpianatra ny tena voaendaka matetika. Eto amin'ny barrière eto Ampefilo no tena ahitana trangana fanendahana matetika. Io tsy mifidy na amin'ny 10 ora maraina azy. Tsy fandriam-pahalemana dia fanendahana sito mahery misy ohatra misy le olona mpianatra moa zany matetika no misy maka ny telefônina amin'ny fotoana le firavan'ny mpiasa iny na firavan'ny mpianatra amin'ny tsy voafetra zany ndraindray amin'ny 10 ndraindray amin'ny 2 ndraindray ny riva amin'ny 5 amin'ny eniny amin'ny atoandro fa ny amin'ny alina tsy misy satria efa miara-miasa amin'ny alina ndray misy laronde iarahana amin'ny polisy ihany koa zany miaraka amin'ny voamera fandriam-pahalemana. Efa nahitana fiainany kosa nefa ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity fokotany ity. Ny fokotany ihany no mitady ny vahaolana nanangana voamera ny fandriam-pahalemana. Miisa 4 izy ireo no miasa amin'ny fanimby manao laronde. Ny fokotany no miantoka manontolo ny tambin-karama sy ny fitaovana. Moa zany tsy dia misy tambo famba miezaka ihany ny fokotany amin'izay kely anarana eto am-pelantanana mba meza na ahoana zany endamité kely solon-tsakafo kely ao andro zareo amin'ny rehefa le mandeha miasa izy dia miezaka ihany koa fokotany amin'ile resaka ara-pitaovana zany. Misy fitaovana satria tsy maintsy misy fitaovana mba hoentany zareo ohatra ny lampe de poche ny akanjo ny fanamiana sy ny rehetrarehetra dia mba miezaka izay hita amin'ny fokotany mba manao an'ireny rehetrarehetra eny dia misy koa ireo malala tanana manampy anay zany. Ny fokotany zany no tena miantoka amin'ny fitaovana sy ny indamité amin'ireo voamera ireo. Io fokotany. Na izany aza miady irery ny fokotany sy ny voamera ny fandriam-pahalemana eto. Zara raha misy vola hanampinan'ny voamera miisa 430. Tsy misy loatra ny tambin-karama fa solon-tsakafo no omena azy 430 mirahalahy. Maresaka iraisampirenena nivoaka tao amin'ny gazety malaza iray any Etats-Unis androany nivokatra ny fanadihadiana fanatsika fonana nataon'izy ireo hamakasika ny fanararotana tsy ara-drariny atao amina zaza tsy ampitoana avy any Amerika Latina. Miasa amina orinasa lehibe maromaro izy ireo ary tsy mifanaraka amin'ny fanajana ny zon'ny mpiasa sy ny zon'ny ankizy. Raha vorazafa maina sy manora ndre malala. Teratany latino-amerikanina miasa ao amina orinasa lehibe maromaro any Etats-Unis no navoaka ny gazety New York Times mibaribary androany araka ny fanadihadiana fanatsika fonana na investigation nataony Anna Dreyer mandinina 12 taona hatramin'ny 19 taona izy ireo
voatery miasa raha nyvokatry ny fanadidina akany amina orinasa lehibe fatandaza toerana famonoana biby orinasa fanamboarana trano sy toerana mpambolena lehibe ary misy miasalina ihany koa sarotra ny asa ary tsy voahaja ny zony ankizy raha nitatitra trano ny ankamarony anefa niondrana irery tany Amerika tokony nipetraka tany amina fianakaviana akaiky saingy betsaka no voatery miasa mamerina ny volandro nandefa azy antsokisoko tany États-Unis na ihany koa miasa ho andro mpampiatrano azy fanjakana mahery ny roapolo États-Unis fara-fahakely no ahitana tranga toy izany ny taona 2024 tafiakatra 7 isanjato ny tahan'izy ireo ary 3 alina sy 1 mahery ny taondasa izay betsaka kokoa no ny tranga 5 taona lasa manodinina 5 ireo orinasa tsikaritra nampiasa zaza tsy ampy taona nilaza ny gouvernement américaine fa hijery akaiky sy andra fepetra manoloana ny zava-misy ho fiarovana ireo zaza tsy ampy taona ireo nandefa taratasy ho an'ny filoha Joe Biden ihany koa ny vondrona demokraty nangataka fanazavana mialohan'ny 2 aprilo avy zao miantso fanaraha-maso entitra any amin'ireo orinasa voakasika izany izy ireo ary nijerena akaiky ireo fianakaviana mandray zaza tsy ampy taona manameloka tanteraka ny fampiasan'ireo zaza ireo moa ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanao politika sasantsasany any États-Unis. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra dia ny fandarana ona marina ny Global News ary ny fandarana dinika ireo no arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao flashback io kosa no lohan'ny tenin'ny horonan-tsara indray miseho atolotry ny MBS ao anao aorian'izay ary hiditra izay ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao ho amin'ny raha mipitso indray velomary tompoko.